Samuel Andriamaefatina, lefitra faharoan'ny ben'ny tanàna eto amin'ny commune Sabotsynamea. Ny lefitra faharoan'ny ben'ny tanàna moa no misahana ny resaka teknika sy ny voaria eto amin'ny commune Sabotsynamea. Ho jerentsika tsirairay mikasika an'ireo hoe teknika sy voaria ireo. Ao amin'ny lafiny ara-teknika aloha zany inavy no zavatra hita amin'izany resaka teknika izany. Voalohany, ao ny resaka permis de construire zany fanamboarana trano sy tamboho zany. Ao anatin'ny teknika ihany koa ny resaka momba an'ireo pavillon commune ireo zany dia izay ato amin'ny teknika no miandraikitra an'ireo. Dia ao koa ny autorisation rehetrarehetra zany izay avoakan'ny commune, avy eo resantsika ihany momba an'izay. Dia mamoaka ihany koa izay ny resaka hetra sy ny aba takin'ny commune. Ireo zany anisan'ny zavatra sahana eto amin'ny teknika. Amin'ny resaka voaria indray dia ny resaka assainissement zany, resaka fahadiovana sy fanadiovana tanàna. Dia ao koa ny resaka projet amin'ny commune zany dia ny fotodrafitrana nyreny fotodrafitrasa isan-karazany reny sy ny resaka plan d'urbanisme rehetrarehetra. Zay zany anisan'ny sahana eto amin'ny teknika. Raha isika voalohany zany ny resaka autorisation. Eto anoloka eto zany tsika mahita ny inavina taratasy tokony ilaina amin'izany resaka autorisation izany. Tsy maintsy hita ao anatin'izany autorisation raha ohatra ianao hanangana trano, hanangana tamboho, dia tsy maintsy hita ao zany ilay atao hoe certificat de matriculation sy ny situation juridique an'ilay tany. Ao anatin'izay no ahitana an'ireo atao hoe titre foncier sy ny mombamomba ny tompon'ny tany zany na ny propriétaire an'ilay tany. Dia hita ao anatin'izay ihany koa ny mikasika ny fandoara ohatra hoe lovana izy dia hita ao zany mikasikasika an'ilay hoe acte de l'autorité sy ny sisa mandrapahatonga eo amin'ilay olona nanao fangatahana. Fa ny hitantsika eto zany zao dia tany no vidina izy ty, dia hita ao zany ny anaran'ny mpivarotra, hita ao ny anaran'ny mpividy, hita ao ny refin'ilay tany. Ary amin'izao fotoana izao tsy mitovy amin'ny teo aloha indray, vokatry ny fisian'ilay atao hoe plan d'urbanisme zany dia tsy maintsy maka taratasy antsoina hoe prescription urbanisme zany avy any amin'ny sampanarava amin'ny ministère des travaux publics mamoaka an'izay zay vao afaka mamoaka ny autorisation trano na tambony atao amin'ny commune zany. Ao anatin'izay dia misy asa madinidinika sahanina zany anisan'izany ny fitsirina ifotony an'ilay toerana anaovana fananganana zany dia mandefa agent izahay ato amin'ny service technique dia midina ifotony zany manao tatra rehetrarehetra inona avy jereny amin'izay mombamomba an'ilay toerana nanganana zany hoe atapokavoana ve ampovoan-tanàna ve amoron-dalana ve le izy dia tsy maintsy jerena daholo mombamomba an'izay. Manahoana toetoetran'ilay tany, azo anorenana ve sa tsy azo anorenana, jerena daholo koa. Manahoana ny hevitry ny olona eo amin'ny manodidina sao dia misy mitsipaka indrindra eo amin'ny fanorenana tamboho. Manaja ilay fepetra ny fanorenana ve izy aiza dia borona dia misy ilay fepetra hoe tokony miala misy rehefa hoe miala ny borona iny zany tamboho fa tsy tonga dia hoe juste eo amin'ilay borona iny zany. Dia mandeha ny agent teknika zany, dia mandeha ny fikarakarana ny taratasy compléten'ilay olona zany ny taratasy ireo dia avy eo tonga ato amin'ny service technique izy miaraka amin'ireo ohatra hoe raisitsika zao ty plan'ilay trano izay aorony reto misy plan ohatran'izao dia avy amin'io trano io no jerena hoe manahoana sy manahoana mitoetran'ilay trano, firy metra ny lavany, firy metra ny sakany, misy rihana ve, firy le rihana, dia arakarak'izay ny ikajianan'ilay vola tokony malohany ato amin'ny commune. Dia zay zany mikasikasika ny fanorenana trano sy tamboho. Andraikitray ato amin'ny service technique ihany koa ny manome alalana amin'ny resaka fivarotana, resaka tsena zany
mandeha ireo olo ireo rehefa nangana tsena dia izay ato mamea lalana anazy anokatra ilay tsena sy mamea ilay autorisation ahafahany mandeha any amin'ny toerana fandoavana entany amin'ny contribution zany. Dia mamea lalana mikasika an'izay za raha misy olona mangana tsena ohatra, tsena kely ohatra. Dia ny resaka fanaovana eto amin'ny commune Sabotsynamena moa amin'ny commune ambanivohitra azy dia misy ny fanaovana briky, fitrandrahana briky, fitrandrahana vato. Dia ny izay ihany koa no manome an'izay fa azon-dalana hitrandraka briky sy vato izay midina ifotony ary amin'izay fotoana izay dia misy koa io taratasy izay tokony karakaraina mikasika an'izay fanaovana briky sy vato izay. Anisan'ny tsy maintsy hita ao aloha ny mombamomba an'ilay fananana an'ilay tany. Fanananao an'ilay tany zany raha hitrandraka briky ianao, na koa raha tsy tompony ianao dia misy ilay fifanarahanao tamin'ny tompotany dia hoentina mandalo fokotany io zany vizeniny ana fokotany hoe nanome lalana marina ilay tompony zay vao hoentina makaty amin'ny commune ilay izy miaraka amin'ny taratasy fangatahana anao briky ary ny photocopie kara-panondro sy ny résidence ilay olona hitrandraka briky. Dia mifanakaikaiky amin'izay ihany koa ny fitrandrahana vato moa fa ny vato somary miditra lalindalina kokoa mikasika an'ilay fananantany satria tena mila hita ao mihitsy ny mombamomba an'ilay tany rehefa hitrandraka vato ianao eto amin'ny commune Sabotsynamena. Dia midina ifotony any avy eo ny solotena vato amin'ny teknika zany dia ny vola aloha raha hanao briky ianao ary arosaky ny briky ny vola aloha eto amin'ny commune Sabotsynamena raha hanao briky zany ianao dia ilay ary arosaky ny briky io ampiana 2,000 ariary ilay antsoina hoe droit de visite. Zay zany ny vola aloha raha hanao briky. Dia ireo vola ireo aloha eo amin'ny kesy dia mahazo reçu ianao dia ny reçu avy eo ampiarahana amin'ilay taratasy nomanina teo dia mikarakara ny fanaovana ny autorisation anao izay atao teknika. Anisan'ny samy teknika ihany koa ireo autorisation maro samihafa. Ohatra misy fety misy fanentanana maro isan-karazany reny resaka dokam-barotra sy ny sisa reny zany dia atao teknika daholo mamoaka ny autorisation mikasika an'ireny. Ny publicité, ny spectacle isan-karazany ataon'ny artiste reny zany dia mandalo ataon'ny teknika rehefa anao autorisation mikasika an'ireny. Anisan'ny andraikitsy ny ataon'ny teknika ihany koa ny fidinana ifotony. Resaka hafa mihitsy indray ity resaka misy ny atao hoe litige eo amin'ny tany ohatra. Misy fanolanana amina olona samihafa eo amin'ny tany resaka tany dia mandeha ifotony eny ny teknisian natao teknika mizaha marina hoe ohatrany ao nasotrany moana zavatra misy vokatra ny fitarainana nataon'ilay olona tatira dia mandeha midina ifotony mihitsy ny avy ato amin'ny teknika. Misy ihany koa ny vahoaka eto amin'ny commune Sabotsynamena mametraka plainte amin'ny resaka matetika moa izy io resaka fanolanana eny amin'ny fiarahamonina eny dia zahay atao amin'ny teknika aloha mitsirika ifotony. Ka raha mila fampihavanana ireo olona ireo dia efa misy miandraikitra an'izay atao amin'ny commune ary anisan'ny tompona andraikitra voalohany amin'izany ireo mpanolotsaina ny tanàna zany anisan'ny tompona andraikitra amin'izany fampihavanana ny olona misy olana eto amin'ny commune zay fa ny teknika mandeha manao descente midina ifotony mijerina zava-misy marina dia manao tatitra aorenan'izay ny fisin'ny fampihavanana ka rehefa tsy voalamy eto amin'ny commune ny zavatra mitranga dia disadisa zany dia miakatra any amin'ny fitsarana any dia vitatreo ny andraikitry ny commune mikasika an'izay. Ny service teknika ihany koa no manao ny fanaraha-maso ny asa fanamboarana rehetra eto amin'ny commune Sabotsynamena. Inona moa zany? Raha misy tetikasa fanamboarana lalana ohatra dia izahay atao amin'ny teknika zany talotoka ireo ekipako ireo mandeha midina ifotony mihitsy mizaha ny fanamboarana hoe mandeha araka ny tokony izy hoe ny fanamboarana
lalana ohatra na fotodrafatrasa hafa ataon'ny commune dia manara-maso ny fisotry ny asa zany izahay ato. Dia isan'ny manara-maso ihany koa izahay ny fahadiovana. Inona ny atao amin'izay ny commune Sabotsynamena moa manana an'ireny camion fanariana fako ireny dia mandrindra ny fomba fiasan'ireny izahay. Hoe impiry manary fako ny camion iray ao anatin'ny andro iray dia aiza avy ireo toerana betsaka fako sy misy an'ireny toerana fanariana fako ireny zany dia efa mandeha alamina ny fotoana fangalana an'ireny fako ireny zany dia manara-maso ny fiasan'ireo mpiasa ireo ihany koa izay midina ifotony ihany mihitsy hoe ny asa marina ve ireo mpiasa ireo sa tsy niasa na nahoana ny fako afaka ve sa tsy afaka. Dia izahay ato zany mandrindra fivoahan'ireny camion ireny mandeha manary fako. Dia anisan'ny andraikitra goavana ihany koa saninay ato amin'ny service teknika dia ny resaka momba ny tsena. Ny tsena lehibe moa ny commune Sabotsynamena dia manana io tsena be io. Io tsena be io dia misy ny atao hoe pavillon, io trano mitovy loko maromaro io zany izay pavillon resahako izay dia ireo zany anisan'ny andraikitray ato ny mitaky ny ofa trano amin'ireny pavillon ireny zany. Dia misy ihany koa ireo toerana fivarotana ohatra hoe ny afovoan'ny lalana iny zany misy an'ireo friperie ireo dia ny amin'ireny indray ofa toerana no alohan'ireny aty amin'ny commune zany dia ny ataon'ny commune ihany koa mandefa an'ireo azana ireo mizara ticket de marché zany rehefa isa-maraina. Dia tsy maintsy alamatra izay zany ny fomba fiasa mikasika an'ireo tsena ireo misy ny manao recouvrement zany amin'ny resaka ofa-trano sy ofa-toerana zany dia efa misy fotoana voafaritra ny amin'izany ho an'ireo izay tsy tonga mandoa vola aty amin'ny commune. Dia efa misy ihany koa ny olona mandeha mizara mitaky ticket amin'ireny mpivarotra legioma sy ny na rehetrarehetra ireny any an-tsena any zany. Dia miezaka zany izay ataon'ny commune ataon'ny teknika eo amin'ny fandaminana ny tsena. Misy zany mifaritra tsy azo hivarotana eto amin'ity commune Sabotsynamena ity ary efa nampahafantarina an'ireo mpivarotra ireo zany ary io tena andraisanay fepetra mihitsy ho an'ireo olona mandika an'izay lalàna izay hoe etsy mba faritra tsy azo hivarotana dia mba tsy hivarotana izy. Raisitsika ohatra amin'izay manoloana ny CSB2 eto Sabotsynamena tena tsy azo hivarotana io satria efa mivezivezen'ireo marary sy ny sisa ka le tabatabaterak'ilay tsena dia mety misy fiantraikany amin'ny fahasalaman'ny marary sy ny mpiteraka ao amin'io toeram-pitsaboana io. Dia niraisana mihitsy fepetra nasiana soratra moa zany tsy azo hivarotana. Dia izay zany anisan'ny hoe fandaminana ny tsena fidinana mila ho isan'andro mihitsy midina verifian'ireo toeram-pivarotana io satria misy olona tsy manara-dalàna ihany koa varotra eny amin'ny voandalana dia tsy maintsy misy zany nino zany fanalana anazy ireny isan'andro zany na maneraka carte mobile izay na police communale na midina miaraka amin'ireo ekipe ireo mihitsy moa izahay ato amin'ny teknika. Raha ohatra fitotinina ny tena zavatra iandraketanay ato amin'ny service teknika izay tarihako lefitra faharoan'ny bentanàna.